teto Madagasikara iamafy aoriany fifidianana. Fisionana tsoroany mandidy tezitra ny mpiambina ny birao fandatsaham-bato fampanantenaina tsy misy. Vondrony candidat solombavambahoaka PAN FFKM niona ny katotrano tamin'ny vondrona afrikanina. Tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka anao ohatrany manaraka tsy tapaka ny fahita lavitry ny MBS tonga soa anatin'ny fampahalalam-baovao eno amin'izao fotoana izao ka atontro ary ny arahaba mba mpiraritso manasanao ihany koa anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Iompana mahakasika ny raraham-pirenena ny fampahalalam-baovaontsika amin'ity alina ity isan'ny songadina tamin'ny androany ny mahakasika indrindra ny zava-nisy teny faravohitra teny dia nodidininy zandary hatramin'ny maharaina hatramin'izao ny trano fonenan'ny kandida Marika Ravalomanana eny faravohitra. Tsy fantatra mazava moa ny antony ary tsy avela nisy fiarana moto eny fa nandeha mpandeha tongotra azy afaka nandalo teo anolohan'ny trano fonenany tamin'ity androany ity andro fahanginana nefa mialoha ny fifidianana izay ho atao amboletra rampitso. Nangataka fanazavana ny solombavambahoaka rehefa nahare ny fisian'ireo lazaina fampitandro ny filaminana ireo saingy tsy nahazo valiteny nahafapo. Mitatitra amintsika ny mahakasika izay ary Asinandriamalala sy Manu Randriamalala. Sandary mirongo fitaovam-piadiana mahery vaika tahaka izao no nanao sakandalana teo faravohatra nanakana ireo fiara sy moto ary ireo mpandeha tongotra tsy andalo ny trano fonena ny kandida Marika Ravalomanana. Ny sakana voalohany teto amin'ity lalana miakatra amiazo ny trano ity filoham-pirenena teo aloha ity ny andiana Sandary iray hafa kosa ny andro tsy lavitra ny vavahady lehibe miditra ao an-tranony. Anisy ihany koa ireo mijoro manoloana ny vavahady ary manaramaso ireo izay miditra sy mivoaka ny tanàna ny Marika Ravalomanana. Nanomboka tamin'ny 7 maraina izy ireo no nanao izao sakandalana izao ary tsy nisy afaka nampiasa ny lalana mandalo ny trano fonena n'ity kandida ity. Nigadona tamin'ny iray ora sy sasany atoandro rehefa nare ny fisian'ity sakandalana ity ireo solombavambahoaka lany tamin'ny anarany Antokotiky Madagasikara tena anontany ireo zandary saingy tsy nahazo valiteny nahafapo. Inona no mitranga satria tsy afaka mamalinareo amin'izay fa ny lehibeny hoe mbola tsy tsy misy lehibe zany eto mbola nisy dinandehany fa tsy eo izy tsisy afaka manazava aminay zany hoe inona no mitranga eto afaka mandeha ve ny vahoaka iza no mandeha iza tsy mandeha afaka circule tsara lalany afaka circulena zay nahita teo hoe dirige Makarizy mandeha zay mantsy ny tiana anontaniana hoe misy fanavahana ve zany sa ahoana sa misy cible manokana zay fotsiny ihany ange satria fantatra hoe misy antony matonareo tonga eto zay ihany ny tiana ho fantatra mba hazava aminay le izy satria tandro filaminana nareo misy fitaovam-piadiana nareo misy olona misy kandida koa nefa mipetraka eto amin'ny manodidina rehefa tonga ny lehibeny dia manazava aminareo mety ho amin'ny firy zay ara ary mety ho azo ve ny contact dia tonga dia mba hatsona izy tsara indrindra tena hoe tia fantatra zay hoe inona no mitranga satria lalam-bahoaka no voatapaka tampoka misy danger public ve sa misy inona no mahatonga anareo mandray le fepetra zany andray mipepetra nanio misy lehibeny ao fa mbola tsy eo izy eny ary avery farany le fampitaniana mety amin'ny firy ary avy miverina zay miresaka aminy tsy miororo amin'le
inona ny zavatra mitranga dia miororona le vahoaka mpomban'le candidat lasa mitaitaina be miantso hoe inona zavatra misy dia zay mba tiany hazava fa anay manazava le vahoaka zany ny antony fotsiny ange zany mba tiany antanina hoe zay fa le antony tiany fantatra inona le zavatra mitranga fotsiny tsy manana fanazavana nareo amizay ay izy re mipetraka fotsiny zany nareo eto ok ary sara dia miverinao zay avy eo zay zany zao mahazo mandeha dia izany tsy mahazo mandeha zay matsy le fanontaniana satria tsika tonga tena dirigena makarida izy ok ary zay zany misaotra anareo tsy fantatra mazava izay ao ambadika ny fisina sandary mirongo fitaovam-bidina tery amin'ny trano fonena ny kandida Marc Ravalomanana izao. Kiazana ny fahalalahany olom-pirenena malagasy mivezivezy eto amin'ny taniny. Tsy ny kandida Ravalomanana irery amin'ny matsy no mampiasa ity lalana ity ahafahany mpampiasa lalana rehetra. Mampametra-panontaniana hoe iza izany zao ny tena mpanakorotana. Nahoana ny kandida Marc Ravalomanana irery no tratrany zao raha matahora izao. Hatreto aloha tsy levon'ny vavon'ny mpitondra sy ny kandida mpanjakana i Marc Ravalomanana ary efa ela nanaovany erim-pamiretana tahaka izao. Ny antoko tima izay tarihany hatrany ankoho niarany Atsonjay atao ny fisamborana sekretera jeneraly ny antoko ny 2 oktobra lasa teo ary ny tanana tapabolana latsaka kely hatery amin'ny Birao ny tobony sandary. Izao ihany koa mbola tazomina eny amin'ny tobony sandary ihany koa ny solombavambahoaka lany tamin'ny anarany antoko tim atetsy amin'ny boribory-tany fadimy sady filohan'ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara izay mbola nampitomboana 27 raindray androany. Ny fisamborana sy ny fandratrana ireo olon-tsotra mitakany ara-dalàna zamo efa tsy lazaina intsony. Mangany fotsiny fandratrana mivantana ity filoham-pirenena teo aloha ity atetsy Antanimena ny 7 oktobra lasa teo. Tsy vitan'izany afa efa nisombaina ny fananany sy efa nifofona ny ain'ny filoha nasionaly ny antoko tim ity atetsy Andavamamba izay nataon'ireo gros bras. Fanontaniana maro no apetraky ny mpanara-baovao amin'izao fiatsika sy etraketraka miatra amin'ny kandida Marc Ravalomanana izao. Inona tokoa ary no tena atahoran'ny mpitondra sy ny sandary azy? Ny vaovao mahakasika ny raharaham-pirenena izay atrany ary dia tsy maintsy ambaranay ny tsy mety na ho raisiny na tsy hoy ny nambarany vondrony kandida androany raha niona manokana tamin'ny iraka manara-maso ny fifidianana avy any ivelany. Akoatra ny vondrony kandida moa dia nisy ihany koa ny mpanao politika sy ny solombavambahoaka niona tamin'izy ireo. Jarmano Menjanahary no mitatitra amintsika ny mahakasika izay. Naharitra orairay teo ny fifampianona teo amin'ny kandida sy ny mpisehatra politika eto Madagasikara ary ireo mpanara-maso ny fifidianana avy any ivelany tonga eto amintsika. Fionana mikatotrano natao tetsy amin'ny Carleton Anosy izay nahitana ny avy amin'ny vondrony kandida ireo solombavambahoaka ary ny teo anivo ny vovonana panina FFKM. Mazava ny votoatin-dresaka fa mahakasika ny fanatanterana ny fifidianana amboletra amin'izao. Nanamafy ny solotenan'ireo kandida fa efa tafita amin'ireo mpanara-maso ny afatra sy ny antony tsy andraisan'izy ireo anjara amin'ny fifidianana rahampitso. Tsy maintsy isy voka ny fikaroham-baolana sy ny fitakiana fifidianana madio ho iantrany ny fanazavana. Io ange dia tafiditra amin'ny andraikitra zareo mpanara-maso ny fifidianana ireny zay miona amin'ireo ankilafina olona maro samihafa izy zay mpiatsehatra ao amin'io resaka fifidianana io zany. Dia zay no niantsonana teo kolektifan'ny kandida mba anontaniana zareo hoe manao na fijerinareo ny vizotran'ny fikarakarana ny fifidianana amin'izao fotoana izao dia samy laza ny heviny eo ny rehetrarehetra. Ny zava-dehibe moa zany dia ny hoe manaja ay fa tsy mandeha araky ny heverana azy eo anatrehany lalàna sy ny lalam-pampirenana ny fikarakarana ny fifidianana eto Madagasikara ka manaja ay ny sy ny krizy zany ateraka zany tsy fahatomombanany ny fikarakarana ny fifidianana zany. Zareo koa moa efa mahafantatra zavatra fa tsy hoe voatonga dia ny teneninay fotsiny inony fa efa miona amina kilafin'olona maro kory zareo mahita kory zareo satria efa tao tamin'ny
fa 10 volana novambra zareo ny efa tonga teto zany a dia azonona fa efa nahitany zavatra ny seho teto izy a na raha temy filarany reny a na reny fisin'ny miaramila zandary polisy eny andalambe reny a dia hitany zareo reny nanamafy izy ireo fa tsy anaiky hatramin'ny farany fanaovana fifidianana amboletra izay tsy aneo ny tena safidim-bahoaka marina aseho amin'ireo mpanaramaso ny fifidianana izany na ho raisin'izy ireo na tsy ho hiatrany ny fanazavana. Ny vaovao mikasika ny fifidianana izay hatrany ho any amin'ny faritra kosa isika ato amin'ity vaovao ity dia niteraka savorivory tao amin'ny komina ambanivohitra tsy roany mandidy fiaonana ny tsy fahampi ny fanazavana mahakasika ny tampikarama ny mpiambina birao mpifidianana. Tesitra izy ireo no ny fanaovana tsinitsinina ary manay ihany koa ho tsy ho azo intsony ny karama raha zomano na mpanantenaina saingy efa vita lakamisy anefa ny asa. Ravirazafy mahenina ny aro tanjona. Nampanantenaina tsy nisy izay ny zavatra iainan'ireo olona mpikambana ao anatin'ny birao fandatsaham-bato fiaonana tsiroro madidy nampanaovana soniny momba ny tambikarama ho azony rahampitso mandritra ny fifidianana ireo mpikambana ao anaty birao fandatsaham-bato saingy amin'ny zoma pitso ny fifidianana voomena ny vola miayay nefa izy ireo fa tsy ho azy io tambikarama io ny asa rahateo efa vita mialoha niteraka savorivory zany teto. Fa zareo tsy mety miteny hoe izao no anjara volanareo na andamite omenanareo amin'ny alakamisy rehefa vita ny asa dia zay mahatonga le problème sy le sahotaka be zao satria indraindray hoe vita ny asa amin'ny alakamisy inona ny azonay atao tsy misy satria na indraindray zao tia nomena eo nomena tsy afaka mandatsy io izahay satria ny asa efa vita mivokatra eo voarainy zareo dia zay zany no mahatonga le sahotaka be hoe tokony zany mba hoenina idimimelony andamete anay amin'ny alakamisy raha ny tokony ho izy farafaratsy zany mba hoe hoeninay ny vola ho raisinay amin'ny lakamisy anankitelo manao formation aty nefa tsy ho vitanay anankitelo le amin'ny lakamisy satria ny ao anatin'ny bureau de vote olona 5 ka le olona anankiroa any tanàna tsy asa mihitsy izy tsy mandray vola amin'ny lakamisy zay zany tena marina dia eo tsy hitanay hoe ahoana ny atao ary hatramin'izay raha vao mizara entanao treo dia olo daholo volan'ny mpiasa rehetrarehetra dia ny rasona vita hono ny asa zoma vao andray vola nefa ny vola tsy fantatra hoe ohatrinona na ohatrinona ary tena miteny zay fa raha mbola misy fidianana manaraka orinan'izao tsy isy anao bureau de vote tsony. Ankoatra ny ayay momba ny resaka tambikarama ho andreo mpikambana eny anivon'ireo birao fandatsaham-bato dia betsaka ireo tsefokotany no manao taratasy fangatahana fanampiana ho andreo mpikambana eny anivon'ireo birao fandatsaham-bato ihany hatramin'ny sakafo ny labozia sy jiro anazavana ny birao etsy ankilany tsy tamboisaina ireo tsy fahatomombanana hita mahakasika amin'ny fifidianana tany amin'ny fokotany Soamanandrary ny commune Ambomangakely nahitana karaha-pifidianana triplon maromaro. Maro ihany koa ny fitarainana momba ny fisina fokotany Matoto sy famoronana birao mpifidianana Mampiaya indrindra fa any amin'iny faritra atsimon'ny nosy iny. Abetsaka ireo olona tafiditra anaty lisy mpifidianana kanefa tsy nahazo karaha-pifidianana. Tsy lazaina ny kolokolo-pifidianana sy ny fifidianana safidy mibaribary toy ny fizarana fanampiana fanambazana vola isam-bolana indrindra ho andreo manana karaha-pifidianana. Marina femelony lalàna higadra 2 hatramin'ny 5 taona ireo izay tratra manao osika amin'ny fampiasana ny zo an-datsabato isan'izany fampiasana ireo karaha-pifidianana tsy misy mampiasa eny amin'ny fokotany hiarany lalàna ihany koa ny fanaovana karaha-panondro osika sy karaha-pifidianana osika. Fantatra ihany koa izao fa dia nisy nandoro alina ny fokotany Morondava Antairoka karaha-pifidianana maromaro no may niaraka tamina antota taratasy mbola tsy fantatra hatreto ny nahavandoza sy ny mety ho antony izany. Nisy namaky alina ihany koa ny birao pokotany tao Antandrokomby Anosy Zato Andrefana ary nodorana teo ambony latabatra ny taratasy tao anatiny. Saika nisy nandoro alina tokony tamin'ny 12 sy sasany tany ho any ihany koa ny birao pokotany Mandialaza Ankady Fotsy. Nisy olona rola hita nandraraka petrolina ny varavarana sy ny rindrina ary nandrehatra izany. Kanjo hita ny sefo fokotany ka nirifatra ny tsoka. Ny vaovaon'ny fifidianana izay hatramin'ny dia tsy handray anjara amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana ataony 25 volana novambra izao izany hoe rahampitso ny andromaso FFKM manerana ny Madagasikara araka ny fanamarana an-tsoratra navoaka ny ity fiarahamonim-pirenena ity. Tao ireny fivorian'ny filoam-piangonana sy ny birao FUB FFKM ary ny birao ny andromaso FFKM ny alatsinainy 17 novambra lasa teo no nandraisan'izy ireo ity fanapahan-kevitra ity. Voakasika amin'izany ny ratsa mangaika rehetra sy ny faritany FFKM manerana Nosy
Mitoy ny asany Andro Maso FFKM amin'ny masehatra fitaizana olom-pirenena azy. Anaramaso ny fifidianana ihany koa rehefa ary fomba sy voadio ny tolom-pifidianana, ny tontolom-pifidianana aoriana kely satria ny fahamarinana no ijoroana ho iatran'ny fanambarany. Manao sony eo ambany ny filohan'ny Andro Maso FFKM sy ny filohan'ny Birao FUB FFKM. Mitaky tsy misy fepetra ny amoahana ny olona izay no tanana amponza sy ireo olona mbola tazomina eny ny etamajoro politika miaradia amin'ny vondron'ny kandida. Tsy mankasitraka fifidianana atao rahampitso ihany koa moa izy ireo raha ny fanamarana navoaka ny Androany. Asin'Andriamalala sy Manora Andriamalala. Antoko politika 20 no mivondrona sy miray feo ao anatin'ny etamajoro politika miaradia amin'ny vondron'ny kandida. Tsy mankasitraka ny letrezana anaovana fifidianana rahampitso ity vovonambe ity. Mitaky ny amoahana ireo olona nogadraina na nitazomina tsy aradrariny akoho izy ireo. Andiny voalohany tadindroza ny firaisam-pirenena ateraky ny firosoana amboletra amin'ny fifidianana atao rahampitso. Manaingy ny vahoaka malagasy anangana ny hevitra etsika ny vondron'ny olona isan-tanàna tompon-draharaha sy ny Andro Maso tokon'olona isa-pokotany zay tokony andraisana fepetra haingana manerana amin'ny tanin'ny Repoblika. Manainga malagasy fandresy lahatra anoy sy hanamafy ny etsi-bahoaka mandra-pahatonga ny fandresena. Na ny eto Andrenivohitra tsy ny eto azafady, tsy ny eto Andrenivohitra na mikianja ny 13 Mey ihany fa manerana any Madagasikara sy manerana tany. Manentana ny vahoaka fa tandroka aron'ny vozona azo ny anteherana ny etamajoro politika. Zay dia mbola manamafy ny amin'ny tsy andraisana anjara amin'ny fifidianana rahampitso fahaenina ambin'ny folo ny volana Novambra mivondrona amin'ny toko politika, ny amin'ny toko politika 520 mivondrona ao anatin'ny etamajoro. Sotra. Ny fivrimben'ireo antoko politika mivondrona ao anatin'ity etamajoro ity kosa no amaritra ny toy ny hetsika ataon'izy ireo. Ny amin'ny rahampitso dia mbola midinika ny antoko politika sy ny vondrona antoko politika ny amin'izay hetsika ho ataony ny amin'ny rahampitso. Tsy maintsy ho fantatrareo ihany ny hetsika izay ho ataony ny antoko politika sy ny vondrona antoko politika miaraka amin'ireo collectif de candidat. Mitombo isa atrano moa ireo antoko politika sy vondrondreo miray feo amin'ny hetsika ataony vondrony kandida. Ny vaovao mahakasika ny solombavambahoaka fetra raha ramizafimololona kosa indray ary dia nampitomboina 270 indray ny fitanana ankiriny ity solombavambahoaka voafito amin'ny boribory tany fahadimy ity izy mody sady lehibe ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara. Tsy aivina fa ny alarobia 20 Novambra no nisamborana tamin'ny Kerisetra azy teny Mahamasina. Na ny fisamborana na ny fotoana anagiazana ity olom-boafidy ity dia tsy ara-dalàna tanteraka. Eny anivon'ny sampana misahana ny eloka be vavy ny fiadanana no misy ny solombavambahoaka fetra rahalamizafimololona. Baiko politika no anton'izao araka ny fanazavany solombavambahoaka namany. Vaovao nivoaka ity arivo ity ihany koa dia fantatra izao fa manomboka amin'ny 7 ora alina rehefa avy eo ka hatramin'ny 4 ora maraina ho an'ny anio alarobia sy rahampitso alakamisy dia miatra eto amin'ny faritra Analamanga sy ny tsy fahafahana mivezivezy amin'ny alina na ny couvre-feu. Ny OMC sy ny Emoraga Analamanga no namoaka ity didim-pitondrana ity. Mihidy avokoa araka izany ny bar, ny karaoke, tsy azo atao ihany koa ny lanonana na anam-pianakaviana azy na anaty trano fandraisam-bahiny sy fandraisan-danonana mandritra ireo daty voalaza ireo. Mampametra-panontaniana ihany satria tsy vao izao no nitarika niatrika fifidianana filoham-pirenena i Madagasikara tao anatin'ny 80 taona. Marina fa niavaka ny tamin'ity satria maro anisa no tsy manaiky ny fifidianana letrezana sy amboletra fa mangetaheta fifidianana madio. Toa manamarina ny aya tsy hiavana n'izao fepetra noraisiny izao satria ao anatin'ny fotoana fanisambato sy fikirakirana ny fifidianana raha ho an'ny rahampitso no jerena no tsy afaka mivezivezy ny olom-pirenena.
Ny vaovao mahakasika ny fifidianana hatrany dia hiteraka fikorotanan-tsaina ho an'ny olom-pirenena ny fomba fikarakarana fifidianana izay atao rahampitso. Fifidianana lavitry ny fitoniana, anjaka ny tsy fahatomombanana ary anaty etraketraka raha ny sary misy hoy nambaran'ny fiarahamonim-pirenena Liberty 32. Manamafy ny ahahiny hatrany sy ny fikambanana manoloana ny fiatrehana izany sy ny mety ho vokany. Anaramaso ny fifidianana moa ity firaisamonim-pirenena ity rahampitso hijery amin'ny antsipirian'ny fizotra izany ka ahafahana manao tatitra ny sisa. Andomiaratina mbola hava-tsara. Tsy mbola nisy teto Madagasikara izany hoe hiatrika fifidianana filoham-pirenena ka mifanindran-dalana amin'ny couvre-feu izany ho ny fiarahamonim-pirenena Liberty 32. Porofo ifanapa-kevitra io fa misy tsy milamina eto hiteraka fikorotanan-tsaina ho an'ny mpifidy izany ankoatra ny tsy fisiany torohay mazava amin'ny fiatrehana amin'ny fifidianana. Kora miainga amin'ny zava-misy hitany avy amin'ny fikambanana Liberty 32 dia ny fikorotanana ara-tsaina lalina tanteraka mahazo ny olom-pirenena hoe ahoana misy any ve ity fifidianana ity ina zavatra mitranga tsy misy torohay mazava tsara zany mahakasika ny ahafahana miatrika fifidianana dia izay zavatra mitranga izay dia efa azo ilazana fa tsy tomombana fikarakarana ilay fifidianana satria ianao raha hiatrika fifidianana izany mila fantatrao ny antoko politika, ny candidat, ny vilam-piarahamonina no hoe anahoana koa ilay fifidianana rahateo amin'izao rahatenenantsika izao vao nisy an'ilay fanambarana mahakasika ny hoe fisian'ny couvre-feu eto Antananarivo eto Analamanga izay tena mbola tsy nisy teto amin'ny Analamanga hatramin'izay hoe lavay fifidianana ve no misy couvre-feu ny dikan'izany hoe tsy milamina ny tany mandritra ny fifidianana rahampitso isy couvre-feu vao maika mitombo izay fitatanana lalina izay dia na izay fitatanana lalina izay fotsiny mahakasika ny tolo afahana miatrika ny fifidianana ary dia efa azo resana fa tsy tomombana sy tsy tony fahafahana mikarakara ny fifidianana. Tsy tokony hisy fifidianana rahampitso raha ny zava-misy ankehitriny nojerena indrindra ny fomba fikarakarana izany. Fifidianana lavitry ny fitoniana anjaka ny tsy fahatomombanana ary anaty etraketraka ho ny fanazavana. Ny kisarisary napoizina sy ny rariana nge dia tsisy fifidianana rahampitso hoe amin'izao fotoan'izao nefany mbola tsy fantatra izay hitranga rahampitso mbola tsy amin'ny 12 alina izao mbola tsy fantatra izay hitranga rahampitso fa rehefa manara-maso ny fifidianana izay rahampitso dia mety indray hoe ina zavatra tokony tanterahana amin'ny tokony tanterahana hirosoana an'izay fandavana ny fifidianana tsy fifidianana tsy karakaraina ao anatin'ny fahatomombanana izay ilay izy tsy sanatry an'izany hoe mandany tsy fifidianana fa fifidianana karakaraina ao anatina korotana sy lavitry fitoniana fifidianana izay karakaraina ao anaty etraketra. Na izany na tsy izany nanao fanaraha-maso mialoha mandritra ary aorian'ny fifidianana Liberty 32 isy nitatra ho atao aorian'izay ary ihany koa ahafahana manatsikafo ireo mety sy fahatomombanana ao anatin'izany. Io atoandro ihany koa dia andiana tanora maromaro solon-tenam-pikambanana no tonga ny lanja sorabaventy nanoloana ny masoivo frantsay teny Ambatomena. Miantso ny sehatra iraisam-pirenena sy ny masoivo frantsay miasa sy mony eto Madagasikara izy ireo manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena. Tandindomindoza tanteraka i Madagasikara amin'ny fifidianana izay atao letrezana rahampitso io. Asinandria Malala sy Manora Andriamalala. Sitrapon'olombitsy no atao eto Madagasikara ka anatotosana io fifidianana tsy ekeny rehetra rahampitso io hoy ireo solotena ny tanora tonga saina ireto. Ny lanja sorabaventy miantso ny vondrona iraisam-pirenena mba hijery akaiky sy andray fepetra amin'izao fifidianana letrezana izao izy ireo. Na dia nijojo aza ny erika dia tsy nasakana ireto tanora tonga saina naneo ny heviny izany. Ampiseho any communauté internationale miantso vonjy jereo fa tsy afa miala aminay anareo ary zay tsy afa miala aminareo ka nijoro eto zahay noho izany zavatra miseho eto amin'ny firenena izany. Inona zany tena andrasanareo? Ny andrasanay dia vonjy ny andrasanay zany mazava ho azy dia ny inona no tsosikevitra atolotrinareo communauté internationale amin'ity tsy fanara-dalàna indrindrandrindra fanitsakitsahana ny demokrasia eto Madagasikara ity. Ny ahitana vahaolana aingana indrindrandrindra ny fifidianana izay tsy manara-drariny io inona no tokony atao amin'io satria anatin'ny krizy lalina dia lalina tokoa noho izao tsika raha hevitry ny vitsy anisa no andeha hoarahana sy tanterahina. Matahotra ny loza mety hitranga aorian'ny fifidianana amboletra atao rahampitso io ireto tanora ireto raha ny fanazavana. Matahotra ny zavatra mety hitranga ho an'ny rahampitso sy ny rafakampitso satria krizy lalina be no ateraka izao fifidianana izao raha toka ho tanteraka sy ekena
dia izay indrindra izay tompoko tena antokisina eto. Naterin'izy ireo atao amin'ny tompon'andraikitra atao amin'ny masovin'ny frantsay tetsy Ambatomena moa ireo fitakiana ireo. Mitoetrany kosa mony tolona tsy mijanona ho any andrenivohitra hafa miparitaka manerana nosy isan'izany nisy olo tena nivondro ny kandida any Mahajanga any tsy miova ny tanjona ary manamafy ny hetsika atao ny raha-matahora sy ny fisamborana ataony mpitondro nanao ny angom-baovao azy ny mpanao gazetiny MDS any Mahajanga. Mety ho izany ny hetsika n'ireo collectif candidat eto Mahajanga voalohany amin'izao fotoana izao tsotra ny tanjona dia ny famerenana ny fahefana eo amin'ny vahoaka malagasy ary tsisy fifidianana fa mila fifidianana madio mangarahara ary akendrehetra mila mandraisy ny tolona ary mitohy mifanaraka amin'ireo collectif candidat aty andrenivohitra Madagasikara. Ary manentana ny vahoaka ary isorana ny vahoaka amin'ny Mahajanga fa tonga maro satria tegoka izany tany tandalana tegoka izany tany fandriam-pahalemana amin'ny lamina tsisy jadona tsisy gidragidra mba hiadanana amin'ity firenena izay fohin'Andriamanitra ny menantsika ho nosy ho an'ny malagasy ity. Ka eto izahay dia mbola mitondra mbavaka koa ho an'ny collectif de candidat sy ny tolom-bahoaka izay nitanterana ity mba ho tanteraka araka ny sitrapon'Andriamanitra araka ny filaminana iverina amin'ny tany tandalana mba ahafahantsika manatanteraka ny adidy sy andraikitra izay mbola ho tanterantsika eto amin'ny firenentsika ity. Isorana anareo kandida rehetrarehetra amin'ny filofirenena izay nanetsika izao tolona izao mba ahafatsapany vahoaka malagasy fa tsy rariny ny mianjady amin'ny vahoaka malagasy nandritra ny fitondrana 5 taona teto Madagasikara satria tsy afaka teny tsy afaka nanambarany sitrapony kanefa ny vahoaka malagasy no nanefa efana amin'ny alalan'ny fifidianana ireo mpitondra ireo kanefa efa azon'ilay mpitondra ny fahefana izay meny vahoaka azy dia ny vahoaka nanome fahefana azy indray no nahaparitany hidiny sy ny faitrany amin'ny zavatra tsy marina. Ka eto izahay ivoavy ny fifidianana tonga indray ity ny fifidianana dia ho tambitambazina mbola 5,000 amin'ny t-shirt amin'ny resaka vary kapokapoka 4 eny tsy havita atsika mandritra ny 5 taona izany ny vahoaka malagasy ekena nampahatraina atsika malagasy. Diso hevitra kosa ny fanjakana raha mihevitra fa ny fandreseny Rajoelina sy ny fahavitany fifidianana no ampangina ny vahoaka sy ny krizy mitrangy eto amin'ny firenena hoy ny nambarany antokotrikafo raha namakafaka ny raharaham-pirenena. Ia mafy aza ny zava-iseo ary mila mivona ho amin'izany ny mpitondra mihevitra ny olana io na iza amin'izy telo ny rotsaka ho fidin'ireo hoy ny fanazavany hatrany. Ramano Menjanare. Ia mafy ny krizy eto Madagasikara aorian'ny fifidianana na iza olana eo na iza anampitrotraka ny zava-misy ny faharesena eo amin'ny kandida roa izay samy mihevitra fa tokony olandy hoy ny famakafakana nataony filohan'ny Antoko Otrikafo manoloana ny hoavy ny firenena. Ho mafy kokoa no iaintraika amin'ny fitondrana Rajoelina raha toka misisika ny mbola hitondra firenena eo tsy hisy filaminan'izany aorian'ny fifidianana izay terena atao io. Diso be ny mpitondra fanjakana raha mieritreritra hoe hahazo ny légitimité na eo ihany koa ny légalité aorianan'ilay fifidianana io satria na tiana aloha izany na tsy tiana dia azo antoka fa ho ambany dia ambany ny tany fandraisana anjara amin'ilay fifidianana. Ny dikan'izay zany dia hoy izay hoe voamaiky hihamafy ny fanoherana an'izay olona mieritreritra ny tenany olana eo aorianan'io fifidianana io satria isika rehetra miara-mafantatra fa ilay fifidianana ny krizana ao atao dia fifidianana feno osoka feno alatra ary izay hoe izay zavatra izay dia hanova ihany koa ny mety ho fifandanjahan-kery ao aorianan'io fifidianan'io na le hoe rapport de force zany satria na tiana na tsy tiana aloha zany nisy kandida anankitelo ireo nikiry hiroso amin'ilay fifidianana. Fa niverenako zany dia hoe voamaiky hiamafy ny hetsika politika na mponina politika fanoherana an'izao fanjakana mijoro izao rehefa vita io. Mila manova-paikady ihany koa anefa ny mpitolona raha te hampandresy ny fitakiana izay atao ary mila mahay manazava amin'ny malagasy ny tena zava-misy sy ny antony fitakiana atao amin'izay fotoana izay.
inona lay fifandanjahakely mety iova ao arinan'ny fahinina ambe folo ny volana novambra dia tsotra be tsy maintsy hijoro iaro ny safidiny ihany koa zany ny vahoaka malagasy. Inona moa ny safidy? règle démocratique koa ngeny tsy fandehanana mifidy dikan'izay ny olona tsy nandeha nifidy ihany koa zany tsy maintsy voamaika hijoro iaro koa hijoro ihany koa manoloana ny tsy fahadiovan'ilay fifidianana eo izay niatrika an'lay fifidianana rehetrarehetra dia ozy aho hoe tsy maintsy isy amin'ny lafiny anankiray koa mahatsara zavatra zay satria mety manery an'ilay collectif ihany koa hijeryn'ny réalité bebe kokoa ao anatin'ilay satria za mahita hoe somary tsy réaliste ihany koa lay collectif raha oharina fotsiny amin'ny fomba hitondrana ny tolona ny adversaire anao tsy ramboty ianao mieritreritra hitety any Madagasikara miditongotra ozy hoe zany zavatra manahirana fa za tsy miteny hoe ndao anaraka ny adalany reo tsy izay le izy fa ny fomba hitondrana an'ilay tolona zany everiko hoe mila mifampiaino eo ny collectif eo ihany koa ny état-major politique ohatra fa aoriana ny fifidianana io izy ery vaovao hiforona ihany koa dia izay rehetrarehetra izay ny tokony atambatra mba ahafahana mandrodana an'izao jadona misy eto amin'ny firenena zao. Mila miomana ny malagasy ho hiatrany ity mpanao politika ity fa ho mafy kokoa ny zavaniaina natao anatin'ny 5 taona lasa izay ny tsy arefesy mandidy ny fitondrana. Anisan'ny notanterana tamintsika teto amin'ny fampahalalam-baovao ny mahakasika indrindra ny fisamborana ny candidat parrain Auguste Oumalial. Ny tantarany zava-misy mahakasika izay indrindra ny tena ny tolakandro io. Tsy maintsy ho hitantsika ho izy ny marina momba ireny raharana ny anjihana azy teny amin'ny cybercriminalité Oumalial ireny. Asin'Andria Malala, Manoro Andria Malala. Tsy maintsy hitantsika eo ny tena marina, io ny tena navoaka ny candidat parrain Auguste nanoloana ny mpanao gazety Androany Maraina raha ny tantarany momba ny fisamborana azy Omaly atetsy ivato ity candidat ity. Omaly ariva ny samborana azy ary ny Alombe avona fotsitry ny polisy rehefa avy natao fanadihadiana atetsy amin'ny cybercriminalité Anosy. Tsy nisy mpitory izy ino samborana Omaly iny raha nambarany Androany. Mitaky ny fampiaran-dalana mitovy ho an'ny rehetra ihany koa ny tenany malona ny fitoriana napetraka ny candidat Marc Ravalomanana, Era Ramampianina, Ajo Andriananarivelo sy ireo fitoriana hafa napetraka ny vondron'ny candidat noho ny fanimbana ny fananany sy ireo tsirariny rehetra niatra tamin'izy ireo na ny mpanaradia azy. Ka zaho sy miresaka momba ny gnanina insony aho za koa fa nagnino s'engagena zay hoe rehefa sy anansony rehefa miparitaka agny zay vaovao zay fa mariny sy mesy hita eo avao sy mesy hita tsika sikinitra avao mariny fa de aleo angambany de fa igny moa ny zavatra nisy de zay le izy de momba le hoe incitation à la haine zany hoe inona kako zany anao ny enquêteur teo hoe andevony io tena anky rehefa mikabaro anao izy de manao daholo izy gn'olo izy anoy miteny hoe mangalatra ka sy zany eo mampirisika anazy mitena an'izany na ny tenany eo sy henoko asika mieno vidéo zao sika fantatry hoe moa zany tenenin'olo teo donc za oa sy mpanao any za oa sy fampirisika anazy tenany zany da tezitry gn'olo aiza gnafantarako atezitry izy nafaly tsy fantatriko zany oa fa za de mikabaro politique gnanay kabaro politique gnanay na tiana sy tiany de sy misy loatra an'io firy moa le olo magnompagnompa anay ame Facebook ao firy io na manao compte fake na manao ino fantatry daholo io satria hoe magnompa ny collectif izy zany magnompa anay izy zany de tsy maninona zay zany de mba magnategna koa iaho mba alakilaky koa ny traitement ny dossier an'io mba horaisiny cybercriminalité raikiraiky regny magnompagnompa anay magnay ary magnendrikendriky anay amina zavatra sy marina de izay zany gn'anamba tiako hoe mba misy traitement égalitaire ohatran'izay. Firy moa zao agny fitoriana ry président Ravalomanana ny président Ery momba le hoe le attentat nataondreo tato Mandavamamba mbola agnany igny ane tena attentat na zata mingo voa fa sy de nagnino loatra tafarafara kely taty ao de sady nivoaka ny tobilo ohatraohatran'ny regny aby zany le resaka hoe mba tokony samy malakilaky mba samy traitena daholo zany le fitarainany gn'olo fa gnananty moa zany sisy fitory zany sisy fitory satria le izy za sy nanogna agnaran'olo za de naverigny matetiky le vidéo igny tsy nisy agnaran'olo na raiky nitognoniko tao am'io raha io vidéo io de ka sarotry ihany ny nanovagna anah moa fa izy ty moa sy raha fantatry fa
azo atao daholo ny zavatra rehetrarehetra azo atao daholo ny zavatra rehetrarehetra ka tsy nanana eritreritra ny itsoka any ivelan'i Madagasikara ny tenany araka ny lainga novoizany pejy sy mpanohana ny fanjakana raha nambarany paraina Auguste Trany. mariny zany fa zavatra kosa efa prévu de raha fa tonga teo ory zareo nagnatitra ny convocation igny amroy zany efa andeha de efa nataoko fosiny angataka hoe bandeha kely aho fa nisy fotoagna kao ka nisy fotoagna kao de izay hoe mariny zany ary izany koa nge mety azo lazaigny koa hoe raha isoka hay de hoe sy matoky justice malagasy zany firy magnano reo mandeha misoka agny io avy manao détournement io de lasa de mivela mavy mandeha anazy zany ainao zany sy pazy mandeha ary ombola ho maro movoany zany zany de mangataka foana hoe isy IST daholo zahay rehetrarehetra na amin'ny fitondragny na amin'ny mpanohitry satria io zavatra izy eo ane misy olo mife io aéroport ao sy ny police des arrêts frontières fa fantatriko le izy fa izay zany ny zavatra tokony atao zany zao hoe mafaky mandeha anareo avy manao détournement inty anareo de mody milasa anareo manao démission de mandeha fa anareo mpanohitry sy mahazo de lasa justice de vainqueur izy de totriny mampalahelo any le izy zany alina moa de tonga nanohana sy nakahery ny candidat paraina Auguste sy ireo fianakaviany nanotrina azy tetsy anosy ny solotena ny vondry ny candidat izay nahitana Anne Marc Ravalomanana Ratsonaramampianina ary Roland Ratsiraka. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrano dia manameloka tanteraka ary mampitandrina amin'ny tsy tokony hiverenan'ny fisamborana ny zanaky ny faritra atsimo atsinanana ihany koa ny fikambanan'ny zanaka any an-toerana manoloana indrindra iny fisamborana ny candidat paraina Auguste iny tsy ekena ho ity fikambanana ity ny herisetra fanampanazavana. Manamafy izahay fa aza verina intsony ny fisamborana tahaka ireny. Io no nambarany zanaky ny Grande Sud malona ny fisamborana ny candidat paraina Auguste Omaly. Tsy azo ekena intsony ny tranga tahaka ireny hoy ny nambaran'izy ireo. Mitoy ny firesankina ny zanaky ity faritra ity raha mbola misy ny fikasiana sy ny tsirariny tahaka ireny hoy ny fanazavana. Malahelo ihany zahay raha mahita roa andro alohan'ny fifidianana no misy fisamborana tahaka ireny. Mety efa rano raraka iny angamba ola oka re mba tsy hiverina fa naika zahay zany no soketainareo raha sanatria ka bloqué teo io fifidianana io satria raha izay alerte nataonay izay no nandeha tsisy fifidianana teto sanay ny teny an'izany ary sanay manamafy an'izany. Madagasikara re ombolantsika e aza misy miseho tompony mihoatra mihoatra ny hafa aleo fampiresaka raha misy zavatra tsy mety aleo mifanampina raha misy zavatra tsy mety koa mba ho farany reny ataonareo am'zanaky ny sud-est ny zavatra niseho aliny iny izay misy ny vahoaka no misy anay hoy hatrany ny fikambana ny zanaky ny faritra atsimo atsinanana sy ny Grande Sud tsy ekena kosa ny fanaovana endrika herisetra tahaka ireny noho ny tsy fitovian-kevitra. Raha ekeny be sy ny maro ny tsy anaovana fifidianana de any amin'ny tsy fanaovana fifidianana tsy miala amin'ny vahoaka ny sud-est. Zay le mahatonga anay miteny foana hoe amin'ireo ray aman-dreninay izay manana toerana ambony ary tompona andraikitra eto amin'ny firenena tsy miditra amin'ny raharaha zay namendreny fanjakana azy zay fa kosa raha misy ny manjo azy de tsy mba mandao azy ireo isaray. Tsy misakana ny tsy fitovian-kevitra eo amin'ny samy malagasy ity fikambanana ity saingy nanamafy kosa fa tokony amafisina ny fifampiresahana. Hijanona any amin'ny faritra atsimo atsinanana ihany isika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity dia fantatra mantsy fa filohana fikambanana iray mpanao asa Soweto Madagasikara avy any amin'ny faritra atsimo atsinanana iny no voasambotra ihany koa ny alatsinainy lasa teo ka miantso tsy misy fepetra ny amitsorana azy ity fikambanana avy any amin'ny faritra atsimo atsinanana ity tamin'ny androany. Voalaza mantsy fa mpanao afirana zava-mahadomela eto amin'ny firenena ilay olona no samborina kanefa dia diso tanteraka izany raha ny fanazavan'ny fikambanana. Aratsika trany fanazavana. Filohana fikambanana iray mpanao asa soa eto Madagasikara no fantatra fa voasambotra ny alatsinainy teo. Voaroiroy tamina fampidirana zava-mahadomela eto Madagasikara no antony fisamborana raha ny fanazavana voaray. Nanamafy anefa ireo mpikambana ao anatin'ny fikambanana io androany fa misy ambadika politika ilay fisamborana. Ny filohan'ity fikambanana ity
no namoaka ilay vaovao mahakasika ny trano sekoly tany amin'ny faritra Atsimo-Atsinanana izay naorina ity fikambanana ity saingy nolokon'ny fanjakana ho volomboasary. Raha araka ny profo izay hitazomana anazy dia tsy ampy hitazomana anazy mihitsy ny profo satria araka ny nambarana teto dia fanafody efa misy trasina cocaïne efa hatrany amin'ny namoronana anazy le izy ary efa miparitaka manerana pharmacie eto azontsika porofona le izy dia aminay manokana zany tsy ampy hitazomana anazy profo zay fa noho ny faneho-kevitra araka ny fahitanay noho ny faneho-kevitra izay nataony tamin'ny tambajotra serasera nandritra ny zao vanim-potoana somary mafanafana zao eto amin'ny firenetsika dia tratran'izay antson'izay zay izy satria iraha mahafantatra iraha mahita fa izay maneho hevitra izay miteny tsy mifanaraka amin'ny firek-hevitra ny fitondram-panjakana amin'izao dia hiaran'izany avokoa raha tsika mahita zany amin'izao. Misy le fotodrafitrasa efa vitan'ny fitondrana teo aloha nolokoin'izao fitondrana zao amin'ny lokony misalovana ny vitan'ny fitondrana teo aloha zany le fitondrana amin'izao zay nisan'ny FDB nasongadiny tatoato teo amin'ny tambazotra serasera zay mino maromarona kokoa fa valifaty ara-politika no hitazomana ny ramatoa filoha mpanorona ny JDM zany ary ny andrasany natongavany teto Madagasikara ary amoronana dossier izay meloinay JDM jeune Madagasikara manerana ny nosy. Nanamafy io filazana io ihany koa ny zanaky ny faritra Atsimo-Atsinanana ary nanamafy fa mpanao asa soa fa tsy mpanao afera rongony io filohana fikambanana izay nosamborona io. Efa ela nafandaran'ny madame Philippine efa ela nanaovany asa soa tamin'ity firenena ity raisiko manokana amin'izay vangaindrano sy farafangana sy mpitondra rongony io fa fanafody efa fampiasany vadiny isan'andro ary voapirofo zany any amin'ny PV ary efa nisy nanalana ny fanafody tao no an'ny vadiny no nitazomana azy zany efa ho 72 heures zao raha atambatra miteny vato nandeha ao amin'ny douane. Azo porofony ihany koa ao Vangaindrano dia misy anadahany voany AVC nitondrany fanafody zay misy indrisina héroïne amin'le fanafody fa tsy prohibé na voarara eto Madagasikara ary ny certifié ny ministère ny fahasalamana rehefa natao ny fanadiadina. Malona izany dia mitako tsy misy fepetra ny amitsorana azy ny ampikambana ao amin'ny fikambanana mpanao asa soa izay naoriny na ny zanaky ny faritra Atsimo-Atsinanana. Vaovao io arivo ihany koa moa dia fantatra izao fa zandary misarotava 10 no tonga nandaka ny vavahady ny trano fonenan'ny Christian Tabera ny ariva teo amin'ny rano fampitam-baovao nambarany. Fisamborana azy moa ny voalaza fa antondian'ny zandary ireo saingy tsy tao an-trano izy tamin'ny oro io fa nivady amanjana no niantso azy. Tsy hitondra filaminana eto amin'ny firenena ny fiasika ataony mpitondra amin'izao ny fanazavany. Arahantsika avy hatrany ary ny fanazavana entin'ny Christian Tabera mahakasika izay. Misy andiana gendarme anaky 10 makagole andeha hanambotra ana etya amin'ny toerana fonenako imerina ampovoany. Kanjo moa za tany etsena no tsy nahitany zareo ana dia nitomany daholo ny ankizy ary arrestation barbarianina be zao ka eto dia manao antsoavo hoe ny fifidianana zay tianareo atao ataovy fa rehefa naminambotra aza atao araza hoetoetiny amina ty fa ny fanamborany satria zanadrazana tsika manao an'io ary miaraka miady ny fahamarinana foana. Tena mivavahady aloha zany zareo araky ny rasaigny mazy azoko amin'olona mpitolona tsara sitrapo etỳ tanàna zany. Tena mivavahady zareo satria le vavahadinay ao manko somary matevitevina ihany. Ny dinakadakandreo ohatra ny vavahadin'olona adalana, vavahadin'olona tsy misy dikany na vavahadin'olona tsy fantatsiko ny fiantsonana azy. Zany dia zavatra tsy azo atao ary ametaka plainte izahay nonjara vao misy zavatra simba ao dia nakasarany tobily tobily alatry io rahalahy miteny aminareo tobiliko roa zay faharoa io tragno sy tragno alatsy tragnoko io azonareo ajanony le torturation na fampitahorana zay ataonareo io fa tsy hoe mampitahotra anareo dia raha hatreto aloha zany isorako zagnahary araky ny rasaigny azoko sy voakasitanana ny vady aman-janako sy voarorojorotra ny vady aman-janako satria zareo rehefa tsy nahita anahy teo zany dia lasa zareo nandeha andiana gendarme tsy latsaky ny folona mihoatra ny tonga tany
rehefa misy zavatra ohatry omeo ny convocation de rehefa tsy tonga zahay zay vao manao arrestation barbarianina nareo na brutalina ohatran'io omeo aloha le convocation de omeo ny antony de zay vao tonga jerevo Christian Tabera raha mitsoka anareo raha ohatra ka nomenareo convocation fa tonga de hoe ireny zany dikan'ireny iza daholy le london'ny fisorona am'ty tolony ity am'izay zany de hoe mantena ty zavatra ty ataovy ny fifidiananareo ataovy ny rafilanareo fa zay tsy midika hoe miematra tolony. Iverenantsika kosa ny vaovao mahakasika ny fifidianana dia tsy tokony hisy ny fifidianana ho an'ny rahampitso. Mitovy ny fomba fijery ny fiarahasamonim-pirenena sy ny vondron'ny kandida izay niona tamin'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny OIF ny hariva teo. Naharitra ora maromaro ny fifampiresahana teo amin'ny telo-tonta. Mazava fa ny resaka manodidina ny fifidianana no antony fionana. Tsy nisy kosa nefa ny fehi-kevitra nivoaka taorian'izay. Ando miaratiana mbola hava tsara. Nanomboka tamin'ny efatrora sasany fionana teo amin'ny vondron'ny kandida niaraka tamin'ny fiarahamonim-pirenena io ariva io. Nitovy ny tandokanga teo amin'ny rotonta tsy manaiky fifidianana atao amboletra anatiny tsy fanaran-dalana maro. Fampizara hevitra koa zay fa ny amin'ny OSL aloha dia mitovy hevitra zay hoe tsy tokony hisy io fifidianana rapitso io. Zay dia itovizany zay. Zay no zarainay teo dia ataoko angamba fa mitovy daholo ny zavatra amin'izay zavatra tsy misy olana ny collectif an'ity candidat raha ohatra hoe par rapport amin'ny OSC fa mitovy ny tadilokanga. Taoriany zay avy dia nandray ny OIF ny vondron'ny kandida naharitra ora maromaro ny fionana teo amin'izy ireo. Fotoanana fa ny vondron'ny kandida nampafantatra ireto iraka manokana ireto ny tontolo misy amin'ny fanomanana ny fifidianana sy ny mety ho vokatra izany amin'izao endriny izao. Nandray izy ireo ny OIF saingy tsy nilaza kosa ny mety ho fanapa-kevitra raisiny. Izy nanaraka ny fifidianana io hatramin'izay no fanomanana azy ary naverinay taminy tsy fahatomomba ny fikarakarana fifidianana nandritra herintaona zay ary tsapany zany ary nampatsahivina aminy fa zavatra taona izao dia mifanaraka tsara amin'ny fenitry ny organisation internationale de la francophonie amin'ny fanamafisana ny démocratie ary nidingana zay nataon'ny candidat folo dia fanamafisana n'izay démocratie zay mananana fifidianana madio mangarahara ary indrindrandrindra nanana ny stabilité politique eto amin'ny firenena ary naheno tsara ary zareo ary fatany tsara fa zava-baovao na taty Afrika arany n'izao zavatra hetsika natao zao ka ny fifidianana rapitso ary zay mahatonga ny nalavalava ny ady hevitra teo dia nanairanay andry zareo sy nampatsevanay andry zareo fa mety hiteraka korotana sy savorivory eto amin'ny firenena ka mety manana andraikitra tokony ho raisiny izy amin'izany fa so sanatria mikipy masotsiny amin'ny zavatra tsy mandeha rehetrarehetra sy ny tsy manara-dalàna ary raha ohatra Madagasikara mbola natao francophonie dia mieritreritra fa misy valeur amin'ny francophonie tokony harovana kanefa ny amin'izao fotoana izao tsy voaro daholo reny valeur reny ninanina ny resaka hoe démocratie sy zon'olombelona izay nahafantarany rehetrarehetra ny atao hoe francophonie zany. Mazava ny any vondron'ny kandida tsy mila fifidianana letrezana feno kajikajy maloto tsy mitsahatra mitakiny sy ny fifidianana madio tsy mitanila ary irekeny rehetra izy ireo. Tamin'ity androany ity ihany dia nametraka fitoriana momba ny olom-pirenena maro naratra nandritra ny hetsiky ny vondron'ny kandida teny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ny avy amin'ny antoko MTS. Tsy manaja ny zon'olombelona ny zava-nitranga ary tsy azo ekeny. Ankoatra ny fitoriana eto an-toerana moa dia fantatra ihany koa fa ametraka izany amin'ny sehatra iraisam-pirenena raha nambara ny kandida Roland Ratsiraka. Ando miaratiana sy mbola hava tsara hatrany. Farafahakeliny olona 20 naratra nandritra ny diabe am-pilaminana sy hetsika nataony vondron'ny kandida. Nametraka fitarainana ankamaroany ireo lasibatra ka natoko MTS no nitondra ny feo teo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany dia tsy hanosy. Miantefany amin'ny mpitandro ny filaminana, zandary sy polisy nampiasa hery ka nitarika aratra madinika sy goavana tamin'ireo mpitolona ny fitoriana. Ary betsaka naratra masy fatatsika ka ampinay zany amin'ny fametrahana fitoriana zay mandeha any amin'ny force de l'ordre anatin'izany gendarme sy police satria fatatsika fa anisan'le ametrahana fitoriana koa le rangahy le goka tarebe iny fa nitsaky tsara ny zon'olombelona no azo antokiana ny zavanisy. Nampiasa hery mahery vaika ny mpitandro ny filaminana fa tsy araka ny fanamarena tena isan-karazany matony nisy naratra mafy hoy ny fanazavana. Io zany dia hitatsika fa nampiasa hery mahery vaika foana
ny mpitandro filaminana ary za zao dia anisan'ny olona nidina andalambe foana ary nanao zavatra mpilaminana zahay tsy namaky na antody anankiray fa dia mitondra ny etaetantsika vahoaka malagasy kanefany dia naripaka zareo foana amina gaz lacrymogène momba eo ihany fa le tena loza le reny bala reny sy le fampiasana grenade offensive na défensive tsy haiko tsara le terme ampiasaina fa hitanareo fa be dia be le olana ratriny teny lava manko préfet hoe nampiasa fitaovana normal ve ny fitaovana zay hitako andray mandeha vehivavy bevoka le mandama nijery tany hôpitaly ako dia goka be eto amineto dia le anankiray farany iny le ity ela simba daholo ny tarehany candidat zay efa nivelany tsy fantatra no ahita iny maso anankiray na tsy ahita zany ve dia fitaovana normal andriamatoa préfet fa ho tsarainy tantaranareo fa tsy manaiky zay fa dia tsy maintsy ezanay vitaina tsara le fitoriana eto ary tohizanay anivelany satria ny fitsarana eto Madagasikara efa tsy atokisina antsony fa mitongilana dia anivelany koa zay ametra fitaraina. Miatefa mivantana ny mitompona andraikitra ambony eo nivon'ny fitsarana ny raharaha tahaka izao tsy tokony isy fanaovana zanakialafa amin'ny raharaha-pitsarana fa samandray ny valikasasarany avy ny tomponantoka tsy tokony ho afabela amin'izao ireo mpitandro ny filaminana nanao izany erisetra izany. Mitodika amin'ny procureur ko mitodika amin'ny tribunal mitodika amin'ny ministère ny fitsarana nareo ve mombana candidat anankiray sa momba ny vahoaka malagasy nareo ve mahita reto ratra reto dia tsy mba manontany tena hoe misy olana hoe inona moa ny tokony atao anareo miresaka fitsarana mangarahara ary azontsika lazaina hoe manao asa ny antsakany sandavany raha manao asa ny fitsarana dia tsy maintsy ho convoqué reo zay gendarme na polisy nanao zavatra tsy mety convoqué dia enoina izy ary mampiseho izy inona fitaovana nampiasaina. Tafapetraka androany teny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany fitoriana ka ny maronisa tamin'ireo roapolona ratra no efa navoangona ny vonana azo azy sy ny pirofo rehetra. Tsy izany eto an-toerana ihany fa hitondra ny fitarainana raha metraka fitoriana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa izy ireo manolona ny zavamisy ho ihany fanazavany candidat Ratsiraka Roland. Ho any Ambatondrazaka kosa risika atao anatin'ity toy ny vava manaraka ity dia mirongatra izatsizy ny tsy fandrimpahalemana any an-toerana amin'izao fotoana izao. Manjaka ny Velboa agence ny famakiana trano. Manoloana izany dia nanolotra trano fiasana ho an'ny polisy-pirenena ao Tanambao Ambatondrazaka. Nisy olom-bavambahoaka ny Madagasikara lany tamin'ny anaran'ny tokotima tany an-toerana Fidèle Razara-Pierre. Mitatitra amintsika ny andindinina izay Niry Andrianarivony MBS Ambatondrazaka. Vokatry ny etaetam-bahoaka sy ny fahitana fa tsy mandry fahalemana ny zanabohitra Tanambao sy Ambomengaly ary Pasambazimba dia natsangana ny toerana iray iasan'ny polisy ao Tanambao. Ny alatsinay ny 13 Novambra teo dia noraisina ara-teknika izany toerana izany. Mitondra fanazavana makasy izay indrindra ny solombaboaka Fidèle Razara-Pierre. Vitsivitsy lasa zay nirongatra zay tsy izy mihitsy ny resaka Velboaron taty amin'ity faritra taty ny fanafianana ny entanalatra avy any ambany any ny resaka fidorohana zava-mahadomelona enjana be. Misy birao dia misy efitra afan'ny polisy matory ao dia misy toerana afana miazona an'le olona zany misy selule ao raha ohatra ka misy olona hoe samborona no tran'izany aty dia misy an'izay ao zany hoe anatsarana fandrimpahalemana zay nitanja tamin'le izy tsy misy zavatra koatran'izay zany. Ny anaty eny foana rehefa sy ady dia ny hoe volam-bahoaka nanaovana an'io dia amin'ny mahavolam-bahoaka anazy dia anjara vahoaka no mikolokolo anazy fa tsy hoe natolotro le solombavam-bahoaka dia le solombavam-bahoaka nijerena ianona nanao an'ity dia lasa inona atao problème fa tsy le hoe mahavolam-bahoaka an'io hoe anao io fa nampiasaina amin'ny zavatra mitamberina makany aminao dia anjara anao no miasy kojakoja anazy satria anamorana ny fiainantsika amin'ny andavanandrom-piainana ary ny tombotsoan'io dia resaka fandrimpahalemana. Ny irariana dia hitondra fahatsarany resaka fandrimpahalemana atao anatin'ny commune Ambonivohitra Ambatondrazaka ny fahavitany izao poste de police izao fa nitondra temposorana ho an'ny sombamboaka Fidèle Razara-Pierre moa ny ben'ny tanàna ny commune Ambonivohitra Ambatondrazaka. Tena marina dia hoe ametrahana fandrimpahalemana satria maro loatra ny fimenonan'olona amina resaka tsy fandrimpahalemana tamin'ny tontoerany tony dia nisy moa ny ezaka izay nataon'ny fokon'olona tamin'ny fotoan'androny sy ny tsara sitrapo rehetra
fa tapaka teo atenatena n'ilay trano dia ankehitriny nefa vita somatsara izy ity dia akasitrahana ny député izay niaraka ny hevitra satria ao anatin'ny teti-bola izay ho ampiasaina ny teti-bolan'ny siady no nanaovana an'izy ity ka dia ny azonay atao dia makasitraka ny tompon'ny hevitra ary indrindra moa ny honorable député izay nametraka misy hoe tsara ny anaovana ny fanamboarana ty poste de police. Any Ambatondrazaka izay hatrany dia nanolotra jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ho an'ny commune Roa ao Ambatondrazaka ny solombavambahoaka Fidèle Razarapiera. Nametraka olana tamin'izany anefa ny commune tao an-toerana. MDS Ambatondrazaka hatrany. Lasa tratrany ankivy ankolaka noho ny resaka ara-politika ny ben'ny tanàna ny mponina ao amin'ny commune suburbaine Ambatondrazaka. Raha tokony isitraka jiro mandeha amin'ny alalan'ny herinmasoandro ny mponina ao an-toerana tamin'ny fiandohany ity herinandro ity dia indrisy fa nanjapoika izany noho ny tsy fanaovany ngaben'ny tanàna sony ny taratasy mariky ny fandraisana izany. Mitondra fanazavana makakizay indrindra ny solombavambahoaka Fidèle Razarapiera. Reo maire anankiroa reo tsisy lany amin'ny lokotima reo fa le firafitry le tanàna ato anatin'ny distrika mihitsy zany no nitondrana an'le safidy saingy ny atonara politika dia le IRD malala fonosana be zany amin'izao fahavanimpotoana zao na alaina sary tsy mety satria hoe sao dia anana problème am'le loko politika nefa ty zany raha ohatra ka natonga le vanimpotoana fanandrify amin'izao fotoana zao dia noho ny fitarazona teo amin'ny resaka administration fa tsy hoe ny safidy ny sombavambahoaka izay manao an'le asa anateraka an'le siady ka le filambany ara-politika kely zany tsy dia tsara dia izay no natonga an'le izy lasa le vahoaka ny sanctionné satria hoe ny loko politika ny sasany no imprimé ao anatin'izy fa zay maire tsy mametraka an'izay olana zay dia tizatsika ny asa fa ho an'izay mametraka an'izay dia tsy maninona fa azo akisaka le toerana asianan'le izy rehefa ohatra ka hoe malala fonosana lehibe ny tanàna zany tsy hoe le vahoaka ny saziana fa lehibe ny tanàna no mametraka ambony loatra ny lafiny ara-politika ao anatin'le izy tsika tsy mijery lafiny politika rehefa resaka développement zay zany zavatra mila président sao dia gaga manko aloha le fa ahoana lasa miova le toerana misy an'le asianan'le fanazavana satria zay ny antony. Ho an'ny commune Andirantoby dia tsy nisy ny olana fa dia noraisin'izy ireo somatsara ny jiro mandeha amin'ny herinmasoandro miisa 7 milaza ireo toerana asiana izany ny ben'ny tanàna any an-toerana. Koa izahay naray ny lampadaire nomeny député ary ny toerana asiana azy zany dia ny fokotany Andrakobaka, fokotany Firenana, fokotany Ambodinoka ary miisa 7 izy ireo. Manampy dia manampy tokoa amin'ny resaka fandriampahalemana tompoko le fisian'ny lampy manazava ny tanàna. Raha izay ny any Ambatondrazaka ho an'ny mahajanga kosa indray isika ato anatin'ny toy ny vaovao manaraka. Tsy atambaolana ny famatsiana rano ao Mahajanga indrindra amin'ny fokotany Manjarisoa. Vidiana manodidina ny 500 hatramin'ny 10,000 ny iray bidon amin'izao fotoana izao. Manoloana izany dia velotaraina ny mponina ary mangataka vahaolana maharitra. MBS Mahajanga. Olana lehibe eto Mahajanga amin'izao fotoana izao ny resaka famatsiana rano. 500 hatramin'ny 10,000 ny bidon jaune anankiray amin'izao fotoana. Indrindra fa amin'ny fokotany Manjarisoa izay ahitana mponina maro ary toerana avo indrindra. Ankoatran'ny fokotany Manjarisoa dia fokotany tsara rano ambony tsara rano ambany ary ireo fokotany 9 hafa dia sahirana amin'ny fidirana rano sy fakana rano. Amin'ny 2 maraina amin'ny 2:30 alina farafa ilany indrindra ary amin'ny 3 maraina ny fitra maraina no mifody olona maka rano amin'ny reto pompy izay ton ireto. Raha Manjarisoa manokana ndresahana dia izao hitantsika amin'ny sary zao tsisy nangody iray mihitsy azy ny rano mandeha amin'ny pompy izay toa taka ity. Eny fa hatramin'ny bassin fanasana lamba mihitsy azy mitaraina ny mponina. Zava-misy eto aminay zany efa taonany maro no tsy misy ny rano. Atao hoe tsy misy satria foazina amin'ny ray maraina zahay manangona rano dia tapitra amin'ny 3 maraina dia efa tapitra tsy misy tsony ny rano. Zava-misy raha niteraka zany dia aretina tsy fampity torimaso aretina ho an'ny olona rehetrarehetra tsy fampiny torimaso amin'le maka rano
fahasahiranana maro samihafa. Ny rano ilaina nefa amin'izany zara raha mahafeno ny tokony izy satria ny toerana avo dia tsy misy rano. Amin'izao tsika miteny zao efa roa herinandro ny toerana avo aty aminay dia tsy misy mihitsy na ray goty ary ny rano. Indro izao no ansoavy tahaka izao ny filohan'ny fokotany manjary soa. Indray mandeha dia nametraka an'ireny bidon ngeza be ireny izy ireo teto ny jirama nefa dia nasorona izany. Ankehitriny dia mbola manao ansoavy hatrany lehibe ny fokotany manjary soa amin'ny mba hamatsiana rano ny fokotany izay didiny. Efa antaona maro zay no mijaly rano. Ilay manjary soa tanàna madio manjary soa vangain-drano satria lafo ny vidin'ny bidon anankiray 5000 francs ary vo niakatra voatsela ihany koa izy io miakatra ohatrany tsy mamsioka ka hitantsika amin'izany fa mafy ny fiainana tsisy rano ka raha zany tanàna madio zany tsisy rano inona ntsony itoeran'ny fahadiovana anatin'izay fa dia eto zay manaitra ny sainy tompony andraikitra rehetra zay voakasika an'izany rano zany mba hijery faran'izay aingana mihitsiny fa raha aminareo ny toeranay tsy misotro rano asa mba manakory fa dia tena mafy aminay eto amin'ny fokotany manjary soa Mahajanga izany tsisy rano zany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray ary vahoaka marobe no mangataka ny amoahana ny olona akaiky sy ny fianakaviany nalainy Hamas ankeriny. Dia be mandritra ny 5 andro no nataony Israelianina ho an'ireo izay mianana fianakaviana nalainy Hamas ankeriny nanomboka ny 7 oktobra lasa teo. Samy nahitana dia be avokoa moa nanontany Tel Aviv nanontany Washington DC. Ravorafy Mahena sy Niaro Tanjona. Natratra telo etsy teo ireo nanao diabe ampilaminana ho an'i Israely tany Washington na omaly. Fikambanana jiosy maromaro no nikarakara ny hetsika izay nitakiny amin'ny tsorany ireo takalinaina nalainy Hamas ankeriny 7 oktobra lasa teo. No mafisy ny fitandrona ny filaminana noho ny amaroany olona tsy maintsy naly fitsirihana avokoa ny mpilahatra sionisy mitondra zava-maranitra na fitaovam-piadiana betsaka ny lalana nasiana sakana tsy hampisy fivezivezena sy nahafahana nandaminy. Mpitandro filaminana maro ny taingin-tsoavaly, bisikleta ary mandeha fiara no ny asa nandritra izany. Omaly ihany koa nanao diabe ny ainga tany Tel Aviv hatrany Jerosalema ny fianakavian'ireo nalainy Hamas ankeriny hatramin'ny 7 oktobra teo. Mahatratra 13 kilometatra eo ny lalana andehanan'izy ireo izay haritra 5 andro. Angataka amin'ny famitsorana tsy misy atakandro ireo avany. Tonon'ireo Israeliana ho tsy miraharaha ny avany moa ny Praiminisitra Benyamin Netanyahu izay manome vahana kokoa ny ady amin'ny Palestina noho ny fitadiavana ny marimaritra iraisana amin'ny tsoran'ireo nalaina ankeriny. Tapitrary ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Horatsika rehefa avy eo taky ny mahazatra ny fandaharana Ahona Marina sy ny fandaharana Global News. Aorian'izay kosa no narahantsika ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Kickboxer Retaliation. Ny tena kosa ametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko.